Miarabany grade 2 sy ny grade 3 izao. Misy izy manohy ihany no miresaka aminareo amin'ity anio ity ary momba ny fahadiovana ny lesona antsika androany amin'ny Malagasy. Eny ary, ndao ary tsika hanomboka e. Voalohany indrindra aloha ndao tsika hijery vidéo kely mikasika an'io fahadiovana io. Lasa ary ity. Ity ny tanàna ankizo fa lalandava ny mponinetona dia mahantra sy zahirana aza. Tato ato anefa dia fahoriana lava ny ainana eto noho ny fahafatesany ankizy maro. Ny antony moa dia tsy misy mahalala. Ny sasany milaza fa mosavy, ny hafa mihevitra fa ozina. Ny marina anefa dia manam-pahavalo ity tanàna ity. Izy no doara, vao avy naka rano teny Andrenindrano izy. Ao anaty siny ao ny fahavalo, bitika ny fahavalo ary tsy mety zahana amin'ny mason'olombelona akory. Zany anefa tsy midika hoe tsy ao izy. Ndonge ho jerentsika e. Ndreto ny fahavalo, mikroba. Ry zalahy reto mitondra retim-pivalanana ho an'ny olona. Ny ankizy kely dia tena mety ho tratra ny fahaverezan-drano mahery vaika ka mora maty vokatra izany. Tsy foana anefa ny fanantenana. Azo atao mihitsy ny mahatonga ny rano ho azo antoka amin'ny alalan'ny famonoana mikroba. Ho ataonao iny ny rano iny? Omeko ajanako tiako, mangetaheta mafy. Ka ny tsy vanina aloha dia hampangotrahana avy eo mba ho fatiny mikroba ao. Mikroba? Ao anaty rano ao rea. Tsy mahita ninonao a? Tena kely dia kely izy ireo ka tsy hitan'ny masonao nefa dia ao izy ireo ary mitondra retim-pivalanana. Tapitapy, mikrobine, tsy sato. Salamo. Manahoana leky? Ino ny zato manahirana anao ato? Mamono mikroba tato anatin'ity sinty e. Efa azo antoka tsara izy zao nge. Marina ve? Ahoana nanaovanao azy? Ty fanadiovan-drano ity nampiasaiko. Hoay, zava-dehibe loatra izany. Taizany laizanao ny fampiasana an'iny? Tany tompo-pahasalamana. Zange tompon-dakaram-pahasalamana e. Sao dia misy azoko anampiana anao. Ay kosa, dia ahoana tsara izany nanaovanao azy ity? Ty zao efa vita fangaro tsara tamin'ny fanadiovan-drano. Miandro kely fotoana foy dia araraka ao anatin'ity siny misy pompe ity. Dia saromako tsara. Oh, tena tompon-dakan'ny fanentanana ara-pahasalamana marina ianao izany? Ie, izy mihitsy aka. Marary kibindray ty zazy ty, tsy mampiny mihitsy. Ny sanako. Dia hoentiko kely ary vetivety ary loha velo. Tsy tiako ety ihany izy no mangery. Eny ary. Tolotonao fotsiny ty rano. Io nge rano fisotron'ny olon-drehetra ety e. Rano koa ve ilaozan-doto e. Sa aiza aminao no tokony angerenjanako? Izay mihitsy no izy. Rehefa misy ny fahampiretana dia aleo mamonjy gabiny hatrany ary mila sasana toy izao ny tanana rehefa vita ny atao. Andao e, andao azafady risia, azafady poritra. Ao aloha fa tena tsy. Io kosa fa manetona ka ty ihany izy. Tsara kosa. Ratsy iny. Fa atao inandray koa. Sasao ny tananao ramosea. Dia ny zanakao koa feno mikroba ny tananareo mianaka. Avy indray ianao sy mikroba anao. Aiza zao zay inona eo? Zany diso ianao. Azamsasy. Toko mahita. Azamanahy. Ufany ampidiro. Tsy bahy. Ny fanasana tananao dia zava-dehibe tokoa rehefa avy mikarakara ny zanaka tsy salama ianao. Inona ihany ary e. Efa mitapo daholo nareo. Diso mihitsy ty doary ty. Aiza ny tsy hiparitaka ny aretina. Dia indro doara fa hisakafo miaraka amin'ny ankohonany.
samy fanampy afa tsy misy na dia iray amin'ireo aza zao mba nanasa tanana. Inona hoy izy hoe mba nanasa tanana ve onareo alohan'ny nananareo? Avindray ko le ty tsy nanasy za koa de manino tananareo sa fe mikroba dia mifindra amin'ny sakafo daholo. dia mikroba foana ny le ty aiza zay misy zany eo e mandreraka tsy oke mihitsy papa efa pozin'le azo olona mindrana mikroba mihitsy sika tsy manasa tanana dia avatsika mihitsy ianao sy le namanao adaly iny lasa mandeha ary aza mandrepirepy ny amenakavitsono mba hoaka kosa lorodoara azafady leka fa inakay izany mikroba zava-mananana kely tsy hita maso a nefa miteraka aretina ho anao indrindra ny areti-pivalanana. fivalanana ka tsy zany ve nahazo anjanako vavy iny mihitsy izy zany nanome mikroba niny Zay ary izy ny nanao azy maninona fa ahoana tantarao aminy ry leka mazandoha loatra mantsy ay eny ary aleo averiko indray mandeha mihitsy aloha ireo mikroba ireo dia avy tamin'ilay fivalanan'ny piso-kely narary iny mahafinaritra le ronan-tsary alalan-javatra maro betsaka andao ara-fehezintsika ny hitantsika tamin'ilay video teo voalohany indrindra inona no atao hoe madio zany dia tsy misy loto madio tsy misy mikroba ary ny madio dia mahasalama ohatran'le hitantsika tamin'ilay horonan-tsary teo jerentsika ihany koa inona no atao mba ho adio isika voalohany indrindra dia hitantsika teo fa mila diovina ny rano ampiasaintsika na ny rano sotroina io na ny rano isasaina io dia lao adio foana ohatra hoe ampangotrahana ny rano na ampiasana le fanadiovandrano iny ohatran'le nasehoany tamin'ilay horoan-tsary teo faharoa dia tsy hamanao maloto any amin'ny toerana fandehanany vahoaka indrindra le any an-dalabe aza atao mihitsy zany fa aleo mamonjy toerana fanaovana an'izany sa ahoana ozinareo fahatelo dia aleo manasa tanana foana rehefa avy manao maloto ohatran'ilay fanaontsika ty ampianarana tohiziny zany rehefa any an-trano tohiziny zany rehefa any amin'ny olona tohizina foana zany na aiza ianao na aiza fahaefatra mila manasa tanana foana isika alohan'ny sakafo tadidinareo ny exercice ataontsika rehefa ty ampianarana vao maneno ny lakilosy dia miazakazaka nareo manasa tanana vao maneno ny lakilosy miazakazaka foana nareo manasa tanana ary tohizana foana zany any an-trano na aiza ary misy anareo dia aleontsika manasa tanana foana alohan'ny sakafo ny tena tanjontsika zany dia tsy ho aparitaka ny mikroba tadidinareo zay ny voka-tsoa azontsika fa amin'ny fahadiovana rehefa madio zany isika dia tsy misy ny aretina tsy misy mikroba ohatra hoe ty valinaretina malaza amintsika an'io ty le covid-19 na hoe coronavirus raha tadidinareo alohan'ny tsy anarantsika dia nanao drama tsika tato ampianarana momba n'io mikroba io hoe ahoana ny fomba analana n'io mikroba io alaina ny savony sasaina ny tanana dia miala daholo ny mikroba tsy maintsy mampiasa savony rehefa manasa tanana tadidinareo zay tohizinareo zay any an-trano faharoa tsy misy moka vitsy ny moka tonga eo aminao rehefa tena madio ianao tsy aleo ve tsy tsara ve no tsy lano moka manarak'izay salama tsara koa tsika rehefa madio tsy misy le mikroba tsy tonga ny aretina tena salama tsika ary farany dia tsy misy fofona manimanitra lazain'ny olona fa dia nanao ranomanitra ianao nefa ny nanadio tanana sy nanadio vatana fotsiny nataonao
dia tena manitra ianao. Tsara tokoa ny madio izao raha ny farany andesika hianatra an'ity raha vaovao ity indray. Alohan'ny sakafo maraina atoandro arivo, alohan'ny sotrona hihinana aureny lambajaso sy ny ampianakabone mela diofina ny tanana. Leran'izao, leran'izao, leran'ny fanasana tanana. Diofina tsara, zay ela tsara tanana. Ao tsara kosoka mielakela tanana. Ankofokoa diofina avokoa Rano diofana no ampiasaina, tsy mila maloto mikroba tsy ilaina. Diovy, 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 diovy. Amainina tsara ny tanana. Amainina tsara ny tanana. Amainina tsara ny tanana. Mesinano. Amainina tsara ny tanana. Tadio ary nieriny amainina tsara ny tanana hono rehefa avy manasa tanana. Zay misaotra anareo ara ny eno anay, ny eno anahako. Misaotra anareo no nijery nanao an'ity lesona ity, ary misaotra anareo fa mino fa voapita tsara ny hafatra sy ny lesona. Zay arany amin'ny manaraka indray, veloma daholo eo.